ilaina ny mpanohitra matanjaka eto Madagasikara hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Antoko politika miisa 50 no namaly ny antso ho an'ny fivorian'ny mpanohitra androany. Tsy mazava ireo teboka tiany fanjakana ovaina ny amin'ny satamfeny ny mpanohitra. Karakôry jiaby atsika ny tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Sabotsy fahafolo ny volana Aogositra taona 2024 tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajana agnaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tanatin'ny lohateny vaovao teo dia nisy ny fanambarana sy ny valandresaka izay nataon'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny mpagnano gazety tamin'ny maraindray teo teny amin'ny Carlton Anosy. Nambarany fa ilaina ny isian'ny antoko matanjaka izay mpanohitra eto amin'ny firenena ary ny hitondra izay fanoherana izay amin'ny alalan'ny teknika sy ny teknôlôjia vaovao no tena lahara-pahamehana. Horantsika ny akon'izay tateriny Germain Menjanary sy Mathieu Prince. Mila mahay mihaino ny vahoaka ny mpitondra raha toka te ampandroso ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko tiky Madagasikara no sady filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nambarany fa betsaka ny lesoka eto amin'ny firenena no ny tsy fahafantaran'ny mpitondra ny laharam-pahamehana sy ny zavatra tena maika. Ny tsikatra tokoa mantsy atreto dia tsy misy ny fijeren'ny fitondrana ny sosialim-bahoaka ary raha ny fantatra aza dia nahena ny teti-bola ho an'ny sosialy eto Madagasikara raha toka nampiakarina kosa ny vola ho an'ny fiadidina ny repoblika. Mijoro ny antoko tiky Madagasikara ho mpanohitra mba ho arifanina ny tsy mety ataon'ny fitondrana ho iatran'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny fananana mpanohitra matanjaka no tena mahatonga ny stabilité amin'ny firenena anankiray. Dia izay feon'ny olona izay tsy maintsy enoana. Inona marina levitra ny demokrasia? Inona marina ny antony isian'ny antoko mpanohitra? Dia inona natao hoe foto-kevitra hijoroan'ny mpanohitra? Milaza aminareo aho fa tsisy mihitsy akory fitondrana tena mandeha fampandrosoana sy amin'ny fiarovana vahoaka raha tsisy mpanohitra. Fa manao izay daniny kibony fotsiny izy. Tsisy zany tonga dia samborona androany zany tonga dia gadraina rehefa avy eo. Satria izay ilay fanajana ny zon'olombelona izay. Ary ny tena zavatra lehibe dia hoe tokony ho jerevanao koa reo manodidina anao reo fa tsy ilay olona variam-badika ery foana. Ajao aloha ilay maha-olombelona ny olombelona fa izay ny isian'ny firenena. Voalohany miaro ny vahoaka, mponina ao aminy. Faharoa miaro ny tany. Ary ny fahatelo farany dia resaka vola. Tsy ilay vola ariary midina lavity akory fa ilay vola devise. Ilay vola devise zany tokony fehezin'ny filoham-pirenena izy io. Ny tena maika tanty firenena ity. Dia ilay tena tsy fahampiana ara-tsakafo. Zay ilay sécurité alimentaire. Tena tsy afaka miaina intsony ilay olona ka izay ny tsy isian'ny sécurité. Na izy mivarotra an'ireny angivy ireny na zavatra ny an-dalana ireny na izy mijery ny zanany tsisy vola nefa tsy anakory. Ilay fahantrana zany efa tena lalina loatra. Dia izay ilana mpanohitra tena ilaza amin'ny zava-misy marina hoe zao ny zava-misy eto. Zay koa zavatra anankiray fampianarana vahoaka. Tokony ho tenenina ny vahoaka tandremo tsara. Fa mandalo fotsiny falinanareo io e. Fa ilay fahoriana rehefa avy eo miverina indray. Ary indrindra ilay hoe tia ady amin'ny zava-mahadomelona ity sy ilay corruption. Tena mampiteny tokony tsy teny mihitsy ilay hoe corruption. Hoe miady amin'io tsika. Dia izay zany tokony ho tandremana tsara. Miady amin'ny corruption tsy atao ety ivelany hoe nagadrana olona fotsiny fa jerevo aloha. Ary tena tianao mihitsy ny tena hoe ahatonganao hanana ny maizy anao era-tany dia jerevo aloha ilay manodidina anao. Fa aza miaro anao mihitsy atao mitovy daholo amin'izay hitany tsara hoe tena marina tena miady le rangahy. Fa raha mbola misy olona corrompu miaraka aminy ao tonga niatrika ny fivoriana izay niarahan'ireo fikambanan'ny mpanohitra moa ny filohan'ny antoko tiky Madagasikara androany izay tsara ny manamarika fa ity antoko ity ihany atreto no nahazo ny taratasy manokana avy amin'ny ministera ny mahara-dalàna ny antoko mpanohitra azy. Ny fanoherana miaraka amin'ny teknôlôjia vaovao no mila ampiarina eto Madagasikara ho iatran'ny nambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana satria haingana ny fahazahoana vaovao amin'io teknôlôjia vaovao io.
fa nivory teny amin'ny Carlton Anosy ny androany ireo avy amin'ny antoko mpanotra jiaby eto Madagasikara. Solitena 10 moa mpanotra 10 no nandefa solitena tamin'ny izany. Fantatra fa liana tokoa amin'ny raharaham-pirenena izay mandalo eto, indrindra fa ny fampanjakana ny demokrasia ny olom-pirenena kiraikiraiky izay tonga teny amin'ny Carlton Anosy tamin'ny niany teo. Rahantsika ny fanadiadina. Antoko politika miisa 10 mahery no nandefa solitena tetsy amin'ny Hotel Carlton Anosy nandritra ity fiaonana voalohany ity. Nambaran'ireo mpanao politika nandritra ny fandraisam-pitenenan'izy ireo tsirairay fa tsy mandeha araky ny tokony izy ny fitantanan-draharam-pirenena eto Madagasikara. Tonga niatrika ity fotoana ity ny avy ao anivony antoko tiky Madagasikara izay antokotokana anazo ny taratasy manokana ma antoko mpanohitra azy. Ny rahina ny rehetra fa isy ny fananganana komity manokana mba ametraka lalàna ifampifehezana. Nambaran'Andriamatoa any Andriamseza fa zava-dehibe ny firaisan-kinan'ny antoko politika, ny anohitra ny tsirariny sy ny fomba fitantanana ny tsy mety izay apetraky ny fitondrana. Ny hita atreto izy dia tsy misy ny firarahin'ny governemanta sy ny fitondram-panjakana ny resaka sosialim-bahoaka. Anohitra izahay satria ny sosialim-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka no maika voalohany indrindra. Mazava be ny fanoherany aloha tonga dia ny amin'ny tianako azy fotsiny tsy ampiady amin'ny rehetra dia hoe fanariana-pirenena ny tediavinay. Mety tsy mitombo fanariana-pirenena ny sasany mety hoe anao bildinina dia ny anay mety tsy zany ny anay fotsy hoe andao aloha amboarina ny fari-piainan'ny malagasy rehetra aby. Ohatra fotsiny zany fa tsy voatery fa dia ny fanariana-pirenena ny zava-dehibe aminay, fanatsarana ny fari-piainan'ny malagasy zava-dehibe aminay, fanalana ny atso-dray rehetra izay misy amin'ireo ataontsika hoe marefirefo, tsy fanekenay ny firenena antanana mpanakarena vitsivitsy tsy manon'olona amin'izany no mpanakarena tiaka teny hoe anantanan'ny mpanambolana kapitalista sy anantanan'ny vahiny aminay izany tsy mety fa tokony ho voazarazara tsara ny misy ny toekarenan'ny malagasy ho samy mahazo rariny amin'izany taolo ny malagasy tsirairay avy. Any député moa zany manomboka amin'ny latsinainy 12 andinika ny sata mpanohitra izay tsy miandry an'izany fa taonainy eny dia 8 izy anaovana azy ahoana no fomba azo atao foana ane zany ny lalàna ho ohatra ny siligoma hitantsika io fa dia azo taritaritina amin'izay tiana hitaritana azy dia zay koa dia mba nianatra ihany dia ho taritaritinay amin'izay mety hanataritana azy dia le lalàna mba hipetrahany ny tena hoe ngamba nisy fiteny teo hoe sady hipetraka ny fanoherana mamim-bahoaka ny fanoherana ara-dalàna. Ny tsapa nandritra ity fotoana ity dia nafaly ny rehetra ny fijoroan'ny antoko tiky Madagasikara niaraka ny vory sy nanapa-kevitra tamin'ireto antoko politika ireto. Arak'izany dia isy ny tafahoan'ny mpanao gazety izay ho ataon'izy ireo ny herinandro ho avy io, izany hoe ny fikambanany ireto mpanohitra ireto. Ny tena zava-dehibe ho izy ireo dia ny finiavan'ireto antoko politika rehetra ireto miray hevitra fa anohitra araky ny lalàna ny zava-misy eto amin'ny fireneny sy ny tsirariny izay ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fa anomboka amin'ny tinainy ho avy izy eo zany hoe afaka maray ny fivoriana tsy ara-potoana izay hoatrehan'ny mpikambana eo anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona. Araka ny fantatra dia akoatra ny fandinihana ny programam-panjakana dia isy ihany koa ny fandinihana manokana ny sata mifehy ny mpanohitra amin'ny fotoana natanterahana ny fivoriana io. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny ireo teboka izay hodinihana sy asiana fikitiana amin'izany sata mifehy ny mpanohitra izany. Germain Omenjanahary, Mathieu Princy. Na dia efa misy aza ny fiantsonana ireo solombavam-bahoaka sy ny anteny miran-doholona ivory tsara mpitaona ny 12 ny volana Aogositra ity dia fantatra hatramin'izao fa tsy mbola voafaritra mazava ny teboka izay tiany ny fanjakana oktiana momba ny sata mifehy ny mpanohitra izay voafaritra mazava ao anatin'ny article 2011 tsipika 03 io. Nanamafy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiky Madagasikara izay voafito tao amin'ny boriboritany fahadimy fa ijoro hatramin'ny farany izy ireo mba ahafahana mametraka fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy izay isan'ny tanjona sy targetra ho an'ny antoko rahateo ny fijoroana amin'ny marina sy ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka. Hatramin'izao zay mbola tsy mahalala ny atsipriany aloha, tsy mahafantatra mihitsy hoe inona moa no dinihana ao anatin'io lalàna 2011-03 io ny fampiarana azy ve no dinihana sa misy amandoma ho atao sa misy okitiana tena ialako tsiny fa tena tsy mahafantatra zay. Fa raha ohatra kosa misy zavatra okitianao sanatria dia hiady izahay satria ny lalàna iarahantsika malala filalàna io dia lalàna efa mivoaka efa promulgué nefa mbola tsy nisy didy fampiarana efa ho 10 taona latsaka kely zao ny voahan'ny lalàna io
ka dia mananteny izahay fa hitazona ny teniny ny filorajoelona aloha voalohany indrindra tamin'ny fanatrehany tamin'ny filora valomanana tamin'ireny débat tamin'ireny fifidianana filoam-pireneny hoe atolony azy io ary izy nge tsy izay ihany fotsiny fa le izy koa nisy ny voafaritry ny lalàna efa manome an'io toerana io ho an'ny tiako Madagasikara izay atoko any na ametraka ny récépissé na vita ny congrès ary manana ny député maro anisa indrindra aorinan'ny tonga voalohany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsara ny manamarika atreto fa lalàna izay tsy mbola nampiarina akory io ahitany ny fitondrana tolo-dalàna io sahady. Raha ny tena izy mantsy dia lalàna efa nampiarina ka ahitana lesoka ny tokony ampisy tolo-dalàna mba isi ny fanarana izany tsaratsara kokoa. Mazava be arak'izany fa izay lalàna mety amin'ny mpitondra ankehitriny ihany no ataony ary ny tena mahamenatra dia ny filoam-pirenena ankehitriny ihany no nanao io lalàna io izay lazaina fa tsy mety amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 2020. Andrasana arak'izany ny toy n'ity vaovao ity. Kabary nandalo tamin'ny tanàna tamin'ny ity niany ity nanatanteraka fanadiovana faobe ny tao anatin'ny boriboritany voalohany ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny maraindray teo ka mpandray anjara miisa 220 no niara-nisa lahy tamin'izany fanadiovana izany. Iteny amin'ny toby mpiantsonana taxi brosmo no nanatanterahana an'izany. Jessica Miray no mitatitra an'izay vaovao izay. Nojereny commune Antananarivo renivohitra manokana ny fahasivy ny volana aogositra 2024 ny fahadiovan'ny lalana teny amin'ny faritra Andohatapenaka sy ny manodidina eny amin'ny ilay toeram-piantsonan'ireo fiara izay mitatitra olona miditra sy mivoaka ny renivohitra. Ity lalana ihany koa no fivezivezen'ny malagasy sy vahiny maro izay andray ny sidina iraisam-pirenena eny Ivato. Noho izay indrindra dia nikarakara hetsika fanadiovana faobe teny an-toerana ny boriboritany voalohany. Tonga nanatotosa izany teny an-toerana ireo ekipa teknika ny boriboritany voalohany izay nahitana mpamafanlalana 250. Hetsika avao moa zay hetsika fanadiovana ny arabe izay famezivezen'ny olona zany. Io atsy moa zany arahantsika malala fa ity toerana ity Andohatapenaka ity ty midiko ty dia toerana anankiray zany izay ifamezivezen'ny olona indrindra zany fidirana miditra Antananarivo zany na international na national zany dia ity toerana ivezivezen'ny olona fidiran'ny olona zany miditra Antananarivo. Noho izay hetsika izay moa zany dia noho izay sangazavatra izay moa zany dia izay natonga anay zany manao ny hetsika fanadiovana eto Andohatapenaka Diostroa ty zany. Raha araka ny nambaran'ny lefitra faharoa ny délégué dia tsy natao hetsika ho sehosehona fotsiny izao natao izao fa natao indrindra isariana ny sain'ny mponina mba hanaja sy hitandro ny fahadiovana ary koa mba hitandrona ny fahasalamana sy ny fanatsarana ny endriky ny tanàna. Nambaran'ireo mpamafalalana ihany koa fa mafy ny asan'izy ireo ka manentana ny mponina mba tsy handoto fa handray ny andraikitra tandrify azy ireo satria izay tsy mandoto dia efa anisany manadio. Fa tamin'ny tiany ity ihany koa dia nagnano valandresaka tamin'ny mpagnano gazety ny fikambanana avy any amin'ny faritra izay tary ny Andriamatoa Mbola Rajaona izay any am-ponja moa amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa valifaty politika no antony nampidirana any Mbola Rajaona any am-ponja ary takin'izy ireo ny amoahana an'ity mpandraharaha malagasy ity. Ny akon'izay tateriny Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Mangataka ny amoahana ny Mbola Rajaona mpandraharaha malagasy izay tazomina eny amin'ny fonjany Tsiafa ny fikambanana izay tantaniny. Araka ny fanazavan'izy ireo dia mpanao asa soa Mbola Rajaona ary asa soa ny vahoaka madinika no ataony fa tsy fitadiavana ny tombotsoa politika. Satria nahatsapa izahay fikambanana fa mpanao asa sosialy ny Andriamatoa Mbola Rajaona nefany mahatsapa izahay fa tsy rary ny fanenjehana azy fa ohatrany hoe valifaty politika fotsiny. Ka noho izany dia tonga eto Antananarivo izahay manao izao fanambarana izao mangataka ny fitsarana mba hampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy satria araka ny fahalalanay raha resaka abus de biens sociaux, infraction douanière, échec sans provision dia délit zany toko amin'ny resaka peine fa tsy crime ka tsy tokony ho any Tsiafa aloha président Mbola Rajaona voalohany. Dia faharoa tsisy proof ny nanamborana azy ary tsy ara-dalàna satria eny Ankalamanjana
tsisy mandat d'arrêt, tsisy convocation, tsisy procédure fa tonga dia bringina. Notsindrin'izy ireo ihany koa fa tokony avoaka ny fonjany lehiben'izy ireo. Araka izany, mitaky fitsarana marina fa tsy fitsarana mitanila momba ity raharaha ity ny fikambanana izay tantaniny mbola Rajona. Araka nambaran'izy ireo tamin'ny tafahoan'ny mpanao gazety androany teny amin'ny Solim Hotel. Dia izay izany tsy manaiky satria raha ohatra hoe fanenjehana ohatra izany sy izy rery akory raha ohatra hoe tena meloka izy sy izy rery no nanao tsinety tamin'ity Madagasikara ty. Fa maro be le olona nanao ny tsinety fa maninona izy rery no mizaka ny seranaina ohatra izao. Na olona nangalatra namono olona ara mbola any an-tamora fa izy nefa zavatra mpanao asa sosialy resaka dely fotsiny no anenjehana anazy dia tonga dia any CFA izy. Nanamafy moa ity fikambanana ity fa itoy ny hetsika fitakiana raha toa ka tsy mivaly ny fangatahana. Efa misy raha teo ny fivoriana ataon'izy ireo isaky ny faritra. Fa manomboka nankia matonaly any amin'ny misasakalina any dia hikatona ny fitrandrana sy ny fanjonoana drakaka any agnaty alaonko. Aharitra eo amin'ny 3 volana latsaka eo ny faharetana izany fikatona ny jono drakaka na ny crabe de mangrove izany. Raha ny fantatra moa dia noho izy efa mialany taranaka ary efa miaratsy ihany koa ny kalitao no antony isin'izany fikatonana izany. Andeho arahantsika ny fanadidina eo amin'ny rindra tsara ny toky Ramarolahy. Vokatra anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny drakaka anaty alaonko na ny crabe de mangrove. Antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Silacerata. Ahitana azy io maro any amin'ny andrefany nosy rehefa misy alaonko. Manomboka any Antsiranana ka hatrany Morombe. Ny drakaka ihany koa dia arena betsaka indrindra mandrafitra ny valan-javaboary ao anatin'ny alaonko. Mpanjono manodidina ny 4 alina eo no mivelona amin'ny fitrandrahana drakaka eran'ny Madagasikara ary ao amin'ny faritra Boeny sy Sofia no tena ahitana izany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy farany dia tafakatra avobe ny tany fitrandrahana drakaka teto Madagasikara. 3/4 ny vokatra dia ahondrana ny ivelany avokoa ary firenena aziatika no tena manjifa ny 20% izany. Nanomboka tamin'ny taona 2012 sy 2020 araka izany no nisy ny didim-pitondrana izay nametraka ny fanakatonana ny fitrandrahana drakaka isan-taona. 2 taona ny fanesy ihany nefa no niatra izany ary dia tsy nisy intsony ny fikatonana isan-taona nanomboka tamin'ny taona 17 sy 2020. Isan'ny voaresaka tao anatin'io didim-pitondrana io ihany koa ny fepetra ahafahana mitrandraka ny drakaka, ny habeny azo alaina izay tsy tokony latsaka ny 13 cm sy ny vanim-potoana ahafahana mitrandraka azy. Miova tanana maromaro ny vokatra drakaka vao tonga eny anivon'ny mpanjifa. Miala any amin'ny mpanjono maka amin'ny mpangala entana voalohany, avy eo mifindrany amin'ny mpangorona entana ary izay vao mety ho tonga eny amin'ny mpivarotra eny bazary ka ho jifainy ny isan-tokantrano. Mandritra izay, asa mafy ny fiarovana azy amin'ny hatsika, ny hafanana be loatra ary mila tondrahana ranomasina matetika mandra-pahatongavany any amin'izay andefasana azy. Izany no atao dia mba hiarovana azy tsy ho faty satria biby farany izay malemy ny drakaka ary mivadika poizina ho an'ny olombelona ny fihinanana azy raha efa maty mialohan'ny hikarakarana azy. Eo anelanelany volana Janoary ka hatramin'ny volana Martsa any ho any no tena malemy ary mora maty ny drakaka. 70 hatramin'ny 50 isanjato ny drakaka ihany no sisa velona tonga eny amin'ny bazary. Miteraka fahatyantoka no sady manimba ny rivotra iainana ny drakaka maty satria matetika dia aparitaka fotsiny eny amin'ny fanariam-pako izy ireny. Manomboka ny 10 volana Aogositra amin'ny 12 alina no mikatona ny fitrandrahana drakaka amin'ny endriny rehetra na velona na efa voavadika amin'ny taona 2020 sy 2020 ity ary ny 1 Oktobra maraina vao isokatra indray izany. Mba hanomezana fotoana ny drakaka hitombo tsara sy hanome taranaka ampilaminana no isan'ny antony satria raha ny zava-misy ankehitriny dia efa mialany tamingana ny drakaka raha ny ao amin'ny faritra Boeny manokana no resahana. Voasazy araka izany izay mitrandraka, mivarotra na manondrana drakaka na laonko mandritra io fotoana fikatonana io. Fa manoloana ny fahasairanana ny tanora malagasy amin'izao fotoana amin'ny fananganana orinasa eo ny olana arabola sy ny tsy fampianitosika maro isan-karazany dia nisy ny hetsika izay nataony fikambanany tanora efa eo anivony izany sehatra ny fandraharahana izany tamin'ity ny any ity natao teny amin'ny gare routière Andotapenaka moa izany hetsika izany ho fanampiana ireo tanora jiaby avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Noro fitiavana sy Erzora Jonarfondi. Ny tsy fampiny finiavana sy ny herim-po
ahafana manangana ny tetikasa hatramin'ny farany no anisan'ny sakana ho an'ny tanora iray te hanangana orinasa ho azy manokana ankoatra ny tsy fampiny tosika arabola io no anisan'ny nambaran'ny tanora mpandraharaha iray androany tsy kilalaonjaza raha ny fanazavana ny firosoana amin'ny fandrenana tetikasa fa mila fiomanana sy fahavonona raha te ahomby sakana maro nefa ny vaolana efa misy koa ny eto amintsika ny resaka structure d'appui sy nrehetrarehetra efa maro be fa ny tena sakana amin'ilay ankizy dia finiavana mihitsy hoe tena mita an'ilay tetikasa ka hatramin'ny farany raha ny akabetsahan'ny orony projet eto amintsika tsy mihoatra ny 2 taona PME eto amintsika mindazana tsy mihoatra ny 5 taona dia izay zany hoe izay zavatra hoe tsy voatery miankina amin'ny tsena tsy voatery miankina amin'ny fanjakana foana fa anjaranao mpandraharaha rehefa nisafidy an'ilay asa ianao dia anjaranao mampiodina an'io fa tsy voatery ifampiandry foana hoe tsy nahazo fanampiana arabola tsy nahazo tohana varia fa miankina aminao foana izany mba ahafana mijery ny ho avy ny tanora liana eo amin'izay tontolo ny fandraharahana izay no anisan'ny antony nahatonga ny fikambanan'ny tanora mpandraharaha iray anampitosika ireo izay liana te hanangana orinasa ka ao anatin'izay fanampiana izay indrindra no anisan'ny hijerena bebe kokoa ny fomba natsarana ny vokatra tsara ny manamarika fa saika tsy mifanandrify loatra amin'ny tsena ny vokatra iray hoentin'ny tanora mpandraharaha antony mampitotongana ny orinasa iray vao nitsangana dia ny amaksehatra ohatr'izao zany dia etsika ahafahanay mitondra an'ireo ankizy ireo mitesta ny produit any amina toerana izay gérenay zany hoe ny garmature maty ao anatiny dia ny tena tanjony dia izy zany dia ahafahana araka ny tenen'ileo centre teo hoe ahafahany zareo ankizy ireo ny test dia mahita tokoa hoe ny fandraharana angeka tsy resaka business plan ihany fa ny tena zava-dehibe an'izy dia mihoana amin'ireo client miresaka ary inona tokoa ny tena filany zareo nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany teny Andotapenaka notarindra fikambanan'ny tanora mpandraharaha eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia efa maro ny karazana soma izay efa mahaliana sy zava-baovao andesiny teknôlôjia vaovao. Na izany aza nefa mbola maro amin'ireo tsaiky betibety no liana ihany koa amin'ireo kilalao na ny jeu de société izay efa fanao fahiny tahaka ny katro sy ny maro hafa. Nagnano fanadidina manodidina an'izay indrindra i Jessica Miray mitatitra antsika an'izany izao. Katro, fanorona, ny échec, jeu de dame sy ny jeu de go ary ireo karazana lalao iraisana rehetra na ny jeu de société dia saika navondrina eto avokoa. Isan-taona mandritra ny volana aogositra. Fotoana ny fialan-tsasatra no misy hetsika toy izao eto amin'ny Alliance Française. Natao indrindra ny hetsika toy izao anintanana ny ankizy sy ny tanora ho liana amin'ny lalao fampiasana saina ary koa mba tsy hironan'izy ireo amin'ny filan-dratsy rehefa fotoana ny fialan-tsasatra toy izao. Efa tamin'ny taona 1970 no nanomboan'ny hetsika. Tena liana satria matetika mandeha ka fantaniana tonga ny olona miteny hoe variana amin'ilay vidéo ohatra na sensisa dia hoe ato zany izy mampitombo ny sainy kokoa le tonga dia milalao ohatra hoe milalao échec satria jeu de stratégie manampy azy eto ny jeu de raisonnement tonga dia efa manampy azy amin'ny calcul ho any ankizy eto sao dia efa misy calcul zany ho atao misy ohatra matematika dia manampy azy amin'ny fianarana ilay izy dia manampy azy koa amin'ny fitondran-tena satria amin'itony jeu itony zany no ampiovany toetranao ohatra hoe manana toetra tsy mahay miaraka amin'ny olona ianao dia lasa mahay miaraka amin'ny olona manana olona milalao ianao dia lalao aingana be dia miteraka fahavoazana amin'ny fiainanao dia resy zany ianao avy manao an'izay dia ampianarina ianao mieritreritra zay am'ilay jeu de réflexion les jeux de stratégie dia mieritreritra ianao dia tsy manao fahatsoana mihitsy ianao amin'ny fiainanao dia izay ny tomboentinao amin'ny fiainanao efa lehibe ianao. Mahatratra amin'ny 300 isan-taona eo mpandray anjara. 5 tamin'ity taona ity noho ny fiovan'ny fandaharam-potoana am-pianarana dia mbola maro ny ankizy no mianatra ka vitsy kokoa noho ny isan-taona. Na izany aza, azo lazaina fa mbola liana amin'ny kilalao toy itony ihany ny ankizy tanora malagasy. Injaky izao, efa nanomboka ny taona 2024 no nampianatra kilalao ny ankizy izay tonga eto. Ny lalao tena malagasy hoy izy no mbola tena mahaliana ny ankizy malagasy. Tena mahaliana ny ankizy aloha manomboka 6 ans à 14 ans eo dia katro sy fanorona tena betsaka. Ka ny ankabetsahany manko ny dame sy ohatrohatr'izany ny hafa misy any ampianarana daholo fa ilay katro zany tsy dia misy manao ny ampianarana, ilay katro sy fanorona tsy dia misy manao. Izay mahatonga ry zareo hoe aty daholo ny ankabetsahany izy milalao. Raha tamin'ny fotoana nandalovanay
dia tsikasitra fa ny tanora latsaky ny 5 taona no tena betsaka teto, misy hatramin'ny zaza 3 taona mihitsy azy. Tsara ny mampahafantatra fa ny 7 volana aogositra teo no nanomboka ny hetsika ka tsy varana raha tsy amin'ny 17 volana aogositra izao. Iny ihany koa tompoko lay sy tompoko vavy no nandesintsika mamarana ny vaovao amin'izao matinaly izao, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Magnano samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny magnaraka koa. Samy mandry mafao tompoko lay sy tompoko vavy.